Fahalimerabantsika tsiraiavindray atratry ty lady maraina fa 5 volana oktobra ity manona fahasoavantoa aminao zay manaraka ny fandraisana ny ten'Andriamanitra etaony koa ary mirariny soa indrindra nideratsika ny mofinainan'io dia vavakisika itoba Andriamanitra atolotra ianao ny dera ny laza ny asa sy ny voninahitra sotraonao izay satria mahatsiaro manana tombontsoa lehibe amin'ity maraina ity tena fahanay miray aminao magataka aminao indrindra izay reo dia ny amelanao ny elokay tsy fahatomambananay ny tsy mety rehetra ataonay tianay izay mba ho voaova anakanao ary ihany koa ny hevitra izay mampisaraka anay aminao anay ho foana ahafahanay miray aminao ny fahafenony mboary izay ho voaova ka hiala ny amin'ny zavatra rehetra ratsy olom-baovao isan'andro amin'ny fiarahana aminao minaran'i Jesosy amen. Raha tena mofinainantsika androany dia manao hoe ny sakafo mahasoa ny saina. Tarainy amin'ny Daniela 2:9 manao hoe ary Daniela ny nita ao am-pony tsy handoto ny tenany tamin'ny anjara anina avy tamin'ny an'ny mpanjaka na tamin'ny divay izay fisotrony ka dia nangataka tamin'ny lehibe ny tandapy izy mba velany tsy handoto ny tenany. Amen. Ny sain'ny olombelona dia mila mivelatra sy mitombo amin'ny fahatanjahana sy fahiratana ary fahafahamiasa. Tsy maintsy hampanaovana asa mafy izy ary ratsy izany dia lasa osa ary lasa avy eo lasa tsy mahavita ninina mihitsy. Ny tanjaky ny ati-doha no ahafahana mieritreritρα lalina. Tsy maintsy hitarina ny saina amin'ny famahana olana sarotra ohatra amin'ny alalan'ny fifehezana n'izany olana izany. Fa ratsy izany dia miena ny herin'ny saina sy ny fahafahana mieritreritra. Izany mahatonga ny any amin'ireny sekoly ny ankizy na ny tanora ireny dia zarina ny saina hamaha olana sarotra mba ahafahany ilay tanora rehefa tonga misehatra ny mahalehibe azy dia zatra mamaha olana. Ny saina dia tokony amorona tokoa, tokony hiasa sy hikaroka mba hitombony tanjany sy ny heriny. Ary raha tsy kolokoloina manko ho salama ny vatana amin'ny alalana sakafo ampy na be otrikaina dia tsy mahazo ny anjara sakafo ahafahany miasa ihany koa ny ati-doha. Takatry Daniela tokoa manko izany resaka resantsika izany dia nisafidy izy ny ampiatra fomba sakafo tena tsotra sy mahasalama ary nilaviny ny hanim-pita ao an-databatry ny mpanjaka. Ny ankamaroan'ireo tsindrin-tsakafo izay mazana mitaky fotoana betsaka ny fikarakarana azy dia manimba ny fahasalamana. Ny bolongan-tsakafo mila tsakoina dia tsara lavitra noho ny sakafo malemy sy mitsiranoka ohatra. Ohatran'izany ihany koa ny saina dia tokony azonina hifoha hatrany amin'ny alalan'ny asa vaovao izay mitaky hizaka sy fifantohana. Ahoana nefa no ahafahana manatanteraka an'izany? Tsy maintsy diovin'ny herin'ny fanahy masina, ny eritreritra ary tsy maintsy esorina amin'ny fanahy ny fahalotona ara-moraly. Ny fahazaran'ny ratsy dia tsy mampihetry ny fanahy fotsiny ihany fa tena manimba ny saina ihany koa. Rehefa manokana ny saina sy ny tena ary ny fanahy ho an'Andriamanitra, ny mpampianatra sy ny mpianatra ary ihany koa manadio ny eritrerina amin'ny alalan'ny fankatoavana ny lalan'Andriamanitra dia andray tsy tapaka ny fahatanjana vaovao ara-batana sy ara-tsaina izy ireo. Tena ilaina tokoa ny fahazotoana mianatra, ilaina tokoa ny fahazotoana miasa mafy. Ny asa ara-batana miaraka amin'ny fampifatohana ny saina amin'izay zavatra mahasoa dia fitsipika tokony arahana eo amin'ny fomba fiainana. Ary mihamamy hatrany izany vokatry ny fieritreretana hoe ny fanaovana an'izany dia manomana sady manabe ny saintsika ihany koa sy ny vatana mba hatotosan'ny asa izay ampanaovan'Andriamanitra antsika eo amin'ny sehatra samihafa. Hanala ny akamoana, hanala ny tsy fahatakaran-javatra ihany koa. Fa tena irian'Andriamanitra mba olona miha-marani-tsaina isika, tsy olona kanosa satria tsy fanakanosa tokoa no menantsika
fa fanamao ny tena amin'ny zavatra rehetra ary mahiratra ny amin'ny zavatra rehetra. Dia inganeha zany teny zany amin'ity maraina ty hitondra antsika eritseritra izay hahatonga antsika hampitombo ny fahiratan-tsaina ary hijery ihany koa indrindra ny fomba fisakafoanantsika isanandro ary hanavao izany. Amen. Dia Tompandriamanitra mbola misaotra anao zany amin'izany toromarika zany, mangataka aminao indrindra izay mba hoentanao hatrany hijery amin'ny fomba fisakafoanana ary ihany koa hanao izay hampitombo ny hahafahanay manana haren-tsaina matanjaka kokoa hitohy hitandro ny fahasalamana mba hahafahanay mamita ny raha eraka ao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.